religion sa relation. Andrinirina fenoasina no miaraka aminao atao anatin'izao fandarana fantariny marina izao ary falany tena mpitafaraka aminao dia isorana manokana ny MCTV izay mikarakara n'izao fandarana izao. Religion sa relation, inona amin'ireo no mahavonjy? Hovalitsika izay fanontaniana izay ao anatin'ity loha hevitra androany ity. Religion sa relation, inona no mahavonjy amin'ireo? Fa melony amalentsika an'izay aloha dia tiana ho ampahafantarina anao ilay zavatra tiana resahana ao anatin'izay hoe religion izay. Religion dia ny fivavahana sy ny fomba-pivavahana, ary ny relation kosa izay tiana resahana dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka aiza amin'ireo zany no mahavonjy, ny religion ve sa ny relation? Dia hovalitsika miainga avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay fanontaniana izay. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korinthiana voalohany toko voalohany dia ny 9:7 dia milaza hoe fa mahatoky Andriamanitra izay nahatonga fiantsoana anareo mba hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy. Tsy piako ilay hoe mba hanananareo firaisana amin'ny zanany. Le firaisana izay resahana eto dia ny communion zany. Isika dia nantsoin'Andriamanitra mba hanana communion amin'ny Jesosy Kristy. Izany hoe ny dikan'ny communion moa zany dia relation intime. Izany hoe isika dia nantsoin'Andriamanitra mba hanana relation intime, fifandraisana akaiky, fifandraisam-pitiavana, fifandraisana lalina amin'ny Jesosy Kristy. Izany ny antsoin'Andriamanitra antsika. Midika sahady zany zay fa fifandraisana na relation no akasitran'Andriamanitra ao antsika. Jesosy ihany koa ao amin'ny Jona 5:10 dia ny 1 izy dia milaza hoe raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary atsipany anaty afo. Raha misy tsy miray amin'ny Jesosy dia ariana ny ivelany izy ka atsipany anaty afo. Inona moa ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia izay rehetra tsy manana relation, izay rehetra tsy manana communion amin'ny Jesosy dia ho atsipany anaty afo, na hoe ho very zany. Izany hoe ny tsy fananana relation amin'ny Jesosy dia mahavery. Ka ny relation zany no mamonjy fa tsy ny religion. Ny relation no mahavonjy ianao, ary ianao izay manaraka an'izao fandaharana izao, raha tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy ianao, raha tsy manana relation intime amin'ny Jesosy ianao dia ho very ianao. Fa ho atoroko anao ihany moa ny lalam-pamonjena rehefa avy eo. Ny fanananao relation amin'Andriamanitra izay no mahavonjy ianao, ary izay no iantsoin'Andriamanitra antsika, izay no sitrak'Andriamanitra. Tsy ny religion no mahavonjy antsika fa ny relation, satria ny relation ihany no akasitrahan'Andriamanitra. Mialohan'ny relation nefa dia tsy maintsy misy ny fampihavanana amin'Andriamanitra, satria tsy possible zany hoe relation tsy misy fihavanana zany. Ary izay indrindra ny antony ny ran'Andriamanitra an' Jesosy hidina teto ambonin'ny tany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny fahotantsika, andravana an'ilay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary hitondra famonjena ao antsika. Ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no azahoantsika an'izay fampihavanana izay, satria ilay ran'i Jesosy Kristy nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, izay ihany no fanatitra tokana akasitrahan'Andriamanitra mba hitondra fanavotana ho antsika olombelona. Ka izany hoe Jesosy zany ny lalana tokana izay mitondra famonjena ao antsika. Jesosy mihitsy ilay famonjena ao antsika dia ny finoana sy ny fananana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Tsy ampy fotsiny hoe mahafantatra an' Jesosy, fa mila manana an' Jesosy ianao, mila mino an' Jesosy, ary mila mandray an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Fa raha tsy zany dia ho very ianao. Dia ao anatin'izay zany tsy misy famonjena hafa ivelan'i Jesosy. Rehefa manana an' Jesosy amin'izay ary ny olona anankiray dia manomboka eo ilay relation, manomboka eo ilay fifandraisana akaiky, manomboka eo ilay communion, manomboka eo ilay fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra. Ary ilay fifandraisana na ilay relation izay resantsika eto dia isan'andro. Ny olona manana an' Jesosy zany dia antsoin'Andriamanitra mba hanana relation isan'andro amin'ny Jesosy. Fa ny tsy fananana relation dia mahavery antsika, ny tsy fananantsika relation intime amin'ny Jesosy Kristy. Dia raha izay zany, raha ny relation zany no mahavonjy dia inona kosa ary no anjara toerana na hoe ny anjara asan'ny religion eo amintsika? Ny religion indray dia natao
ampianatra atsika, natao hitaridalana atsika, natao hitaiza sy anabe atsika mba hahafahantsika manana relation amin'Andriamanitra. Tsy ny religion no mahavonjy fa ny relation, ary tsisy religion mahavonjina ny ray ary, tsisy fiangonana mahavonjina ny ray ary, satria tsy ny religion voaomby teo amin'ny hazo-fijaliana, tsy ny fiangonana ny voaomby teo amin'ny hazo-fijaliana fa Jesosy ary Jesosy ihany ny lalana tokana izay azahoana famonjena. Fa kosa ny anjara andraikitry ny religion dia ny manoro lalana ny olona, mampianatra ny olona mba hanana sy handray an'i Jesosy, mba hiavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, satria ivelan'i Jesosy dia tsy misy fihavanana amin'Andriamanitra, ivelan'i Jesosy dia tsy misy ny famonjena. Ka ny religion izay accepten'Andriamanitra, ny religion izay avy amin'Andriamanitra dia izay manoro lalana ny olona akao amin'i Jesosy, izay manoro ny olona hivavaka amin'i Jesosy, satria Jesosy Kristy dia tompo sy Andriamanitra sady mpamonjy izy ary izy mihitsy koa ilay Andriamanitra izay mpamonjy. Ka ny ivelan'i Jesosy Kristy dia mitondra makany ny fahaverezana, ary izany no mila tandremantsika. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara an'izany mihitsy any amin'ny bokin'ny Jaona hoe izay rehetra manohitra ny Kristy, izay rehetra mandany Kristy ho Andriamanitra dia izany antsoina hoe antikristy, ary ny antikristy mazava ho azy fa mitondra makany amin'ny fahaverezana. Fa Jesosy Kristy ihany ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka androany fotoana izao, raha mbola tsy manana an Jesosy ianao dia manapa-hevitra mba handray an Jesosy. Manasa anao mba hanapa-kevitra, satria raha tsy manana an Jesosy ianao dia ho very ianao raha miala eto ambonin'ny tany. Raha tsy manana an Jesosy ianao dia tsy afaka manana relation amin'ny Jesosy ianao, nefa ny relation amin'ny Jesosy no mahavonjy. Ka androany zavatra tsotra ny takian'Andriamanitra aminao dia ny finoanao sy ny fahavononanao handray an Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 10:7-7 dia milaza hoe satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Izany hoe mila manaiky amin'ny vava ary mila mino amin'ny fo fa Jesosy ilay Andriamanitra ary izy irery ihany mahavonjy ianao dia ho vonjena ianao. Raha ohatra hoe mangetaheta tia handray an Jesosy ianao, raha maniry tia andova fiainana mandrakizay ianao dia manasa anao mba hanaraka amerina mpandresen-dahatra sy ampinoana an'ity vavaka foy sady tsotra ity, fa aoriana an'ity vavaka ity ianao dia ho tonga zanak'Andriamanitra, ho voasoratra any an-danitra ny anaranao ary afaka manana relation amin'Andriamanitra isan'andro amin'izay ianao rehefa mahavita an'ity vavaka ity. Ho ataontsika ary ilay vavaka dia ianao akipio masinao dia avereno amin'ny finoana izao vavaka izao. Jesosy manantona anao androany, mifono aminao Jesosy ny amin'ny fahotana rehetra izay vitako, mamindra fo amiko, mamela ny heloko rehetra. Manapa-kevitra androany ny handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Vonjeo Jesosy ary soratany amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako, ataovy ho isan'ny zanako ao manomboka androany ary tehirizy eo anatrehanao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Izay ilay vavaka foy sady tsotra nandraisanao an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao dia tadidio fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Raha tia haharitra hatramin'ny farany ianao tsy maintsy manana relation amin'Andriamanitra. Ny relationnao amin'Andriamanitra ihany no afaka mitahiry ianao haharitra hatramin'ny farany. Ny olona anankiroa rehefa tena mifandray be, rehefa tena mifandray am-pitiavana dia maharitra, misy ny faharetana rehefa misy ny fifandraisana akaiky sy ny fifandraisam-pitiavana. Ka isika rehetrarehetra dia antsoin'Andriamanitra mba hanana fifandraisam-pitiavana isan'andro isan'andro, fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Izay ihany koa ny fandaharana tamin'ity androany ity, akasitrahana ianao izay nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa manana ianao relation amin'Andriamanitra, fa izany no mahavonjy ianao. Dia tahiny Jesosy sika rehetrarehetra.